Mbola tsy voamarina atreto ny fisian'ireo olona very ka tsy tafaverina amin'ny fiarahamonina misy azy. Anisan'ny miteraka resabe eto an-tanànan'ny Mahajanga tato izay ny fisiany ireo ankizy very ka niezaka ninanao fanadihadiana ny mpanao gazety tamin'ny tompon'andraikimpanjakana eto an-tanànan'ny Mahajanga. Ireo ankizy very dia sy ireo olona marary saina no tena maro anaovan'ireo olona filazana eny amin'ny haino aman-jery sy anaovana ny fitoriana eny amin'ny mpitandro filaminana. Omaly Larobia 17 ny volana May taona 2014 nangataka fanazavana tamin'ny talen'ny polisy eto an-tanànan'ny Mahajanga izahay mikasika ity fahaverezany ankizy sy ireo olona marary saina ireo. Misy miteny amin'ny haino aman-jery hoe very ny zanany, very ny zazakely, very ny olona tsy hita. Matetika izy ireny manao fampilazana na fampilazana ty amin'ny mpitandro ny filaminana dia atao fikarohana dia misy matetika dia hita reny olona reny. Zany hoe very amin'ny fotoana voafetra le olona hoe tsy fantatra ny antony, misy mety lasa andeha amin'ny havany any, mety lasa hoe namonjy lanonana tany dia betsaka ny olona dia mifampitadiavana eo dia tsy hita le zaza na antony maro samihafa. Fa ny zavatra azo lazaina zany dia izao hoe raha misy zany tranga zany dia tokony mampilaza malaky aingana aty amin'ny mpitandro ny filaminana isika mba ahafahana manao ny fikarohana ara-dalàna. Zay zany zavatra fepetra raisina voalohany. Vao very le zaza ny hoe very le olona dia manao fampilazana. Ny angatahana faharoa koa dia raha ohatra misy fahitana an'le olona dia tokony verina mampilaza aty amin'ny mpitandro ny filaminana koa le olona hoe efa hitany le olona nanaovanay déclaration taminareo fa very, mba ahafahanay mahafantatra hoe manao statistikana iaby zany hoe misy le fahaverezana tena fahaverezana ve sa sendra varimbarina tany ambadimbadika tany fotsiny le olona. Ka zay zany ny antony anaovana ina moa fampandrenesana eto fa ny tanana hoe raha misy zay ka zay dia aleo manantona ny mpitandro filaminana malaky dia anjara mpitandro filaminana miaraka amin'ny vahoaka manao an'le asa. Na eo aza izany tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny zanany ny ray aman-dreny sy ireo mpitaiza ireo olona tsy salama saina ireny. Altreto aloha tsy mbola misy ireo olona very ka tsy tavaverina amin'ny fiarahamonina misy azy.